Taoriny Majanga dia ny tanàna Toliary indray no handray ny filan-kevitry ny minisitra sy ny filan-kevitry ny governemanta. Ho tanterahana any an-toerana amin'ity herinandro ity ireo fivorian'ny fahefana mpanantanteraka ireo araka ny fampitam-baovao teo anivon'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera. Minisitra maro no efa tonga any an-toerana hatry ny omaly hariva. Ankoatran'izay dia izy ny fitsidihanareo fotodrafitrasa vita any amin'ny tapany atsimo nosy iny sy fanombohanareo tetikasa toy ny fanamboarana ny lalam-pirenena 10 izay mampitoa any Ambovim-Besitra Andranovory. Vita sy ny andro any teny Avoloha ny fidiran'ny Fonds souverain malagasy eo amin'ny tetikasa saofika. Ny 770 mipetrabola ny orinasa NEO izay mitrandraka ity tetikasa famokarana angovo eo amin'ny renirano Unive ity no anjaran'ny Fonds souverain malagasy. Ny ambony kosa dia anjaran'ny Temis sy Eranive. Isan'ireo tetikasa goavana amin'ny famokarana angovo eto Madagasikara ny ao saofika. Mahatratratra amin'ny 2.70 megawatts ny vokatra vokariny ary ho azo hitarina hatrany amin'ny 300 megawatts. Nanambara ny filoha Andry Rajoelina androany fa tsy hisy intsony ny fanampiana rahabola izay omena ny orinasa JIRAMA afaka herintaona sy tapany na 2 taona eo. Maro ireo paikady apetraky ny fanjakana hoy izy ahafahana manatratra izany tanjona izany. Isan'izany ireo tetikasa famokarana angovo azo avaozina izay ampitombo ny famokarana nefa ampiana sanda ny famokarana. Isan'ireny tetikasa saofika araka ny nambarany. Manodidina 500 hatramin'ny 500 tapitrisa dolara isan-taona eo ny fanampian'ny fanjakana omenan'ny JIRAMA. Taorian'ny faritra Atsimo nosy dia hitodi-doha Atsinanana indray ny fikambanan'ny Médecins de l'Océan Indien. Olona manodidina 5,000 Israel no hisitraka fitsaboana maimaim-poana mandritra ny fandalovan'izy ireo any an-toerana ny 20 hatramin'ny 130 Mey ho avy izao. Mpilatsaka sitrapo miisa 10 no hifanolo-tanana amin'izany izay ahitana dokotera mpitsabo, mpandidy, mpitsabo mpanampy sy farmasiana. Izara roa izy ireo. Misy ny hijanona ny amin'ny hôpitaly Vatomandry, misy kosa ny azo an'ireo toerana sarodalana toy ny Anosy Manasa, Tsarasambo sy Ambodivoananto. Eny amin'ny kianjan'ny LGK Plus no anatanterahana ny lalao ampahefadalan'ny Pure Play Football League izay tokony natao tety amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Raha nambaran'ny Sorakoto Armanana, filohan'ny fikambanana Club de Football Elite de Madagascar, CFEM, izay mikarakara ity fifananam-pirenena ity, dia tsy afaka tanterahana etsy Mahamasina izany amin'ity faran'ny herinandro ity. Mbola misy io izy ny asa fikojakosana ny bozaka. Ny lalao manasa-dalana sy ny lalao famaranana kosa dia ho tanterahana eo Mahamasina ihany araka ny nambarany.